Manambahiny indray ny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny avy amin'ny MPTC fitoerana fampianarana teny anglisy, teny sinoa, teny frantsay ary koa teny malagasy izay ahafantarany maro ana azy ireo. Miaraba ny Ariela sy Rianso tonga soeto amin'ny plateau ny Realtivito. Miaraba ny Mikaela dia miaraba nareo ny tokantrano ihany koa. Fa miaraba ny Mikaela dia fa miaraba antsika rehetra ny tokantrano. Indrindra ny zava-baovao entin'ny MPTC ho an'ny mpijery ny tokantrano amin'izao alina izao. Ie, tahaka ny mahazatra moa zany isa-taona dia mitondra mpianatra izahay mivoaka Madagascar dia amin'ity taona ity indray zany 2024 dia hitondra nareo izahay any Canada. Tamin'ny farany teo tany Londres fa ny amin'ity indray zany any Canada. Io programme io dia antsoina hoe summer programme zany ahafahanareo mifanerasera amin'izareo tompon-teny misy fianarana teny anglisy any dia natokana ho an'ny ankizy 12 taona no mihoatra zany izy io. Dia rehefa tonga any dia misy karazana activité rengeteny teo fianarana teny anglisy azahoana certificat zany amin'ny teny anglisy alohan'ny iverenana ety Madagascar. Dia rehefa tonga antsika dia isy karazana toerana ihany koa zany izay hosidihana miaraka amin'ireo partenaire ny MPTC tahaka ny Renniston College University, Thompson Rivers University, ny University of Waterloo. Dia ny ankoatran'izay ihany koa dia efa misokatra zao ny fiaraha-miasa mbola mitohy hatrany moa zany fa tsy hoe misokatra ny fiaraha-miasa ny MPTC amin'ireo karazana orinasa, sekoly fikambana isan-karazany. Indrindra moa zany ianareo sekoly raha ohatra ka hoe tianareo hanana certificat international ampianatrareo dia tongava amin'ny MPTC na hoe te hanana programme anglophone ianareo école izay tena hoe matipaika tsara fa tsy ny téléchargena tamin'ny internet na ohatr'izany tongava amin'ny MPTC mila mpandika teny ianareo dia vonona foana MPTC hanampy anareo. So misy anam-pinan'izay tiantsy. Anohizako azy miditra amin'ny 7 febroary 2024 avy izao ihany koa ny fidirana 3 volana manaraka izay nitanjona hatrany dia ny hoe ianao tafita ny reharehanay ary ny fianarana ny lova tsara indrindra. Koa MPTC dia manolotra cours en salle ho an'ny cours d'anglais, cours de français, cours de chinois, cours d'informatique. Koa ho anareo mpianatra teo aloha na vaovao tara tamin'ny fidirana mois de janvier dia mbola manana fotoana ianareo anaovana inscription koa azatara satria voafetra ny toerana. Misy ihany koa ny conversation class natokana ho an'ny mpianatry ny MPTC manokana anaovana pratique ary ihany koa ny English club izay natokana ho an'ny olona rehetra public izy io anaovana pratique sy anaovana partage izay matetika anasana ivahiny maro izarany traikefany sy ny talentany. Manarak'izay ny AFP na ny MPTC International Foundation Programme dia efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2025 izay miditra amin'ny 17 septambra 2024 ho avy izao. Mariana fa miteny anglisy 100 isan-jato ny fampianarana ary misy ny taranja momba ny business, computing, finance, engineering. Ny fianarana dia mandritra ny volana. Mila manana bac high school diplôma sy manana niveau d'anglais B2 minimum izay rehetra vonona no fianarana ao amin'ny MPTC AFP. Study abroad, MPTC ihany koa dia manampy ireo mpianatra rehetra izay maniry te hanao fianarana any amin'ny firenena miteny anglisy tahaka ny Canada, Angleterre, États-Unis, Australie na undergraduate izany hoe vao afaka bac ianao na graduate programme izany hoe efa manana licence na master dia vonona foana izahay manohana anareo koa aza misalasala manantona ny birao ny MPTC maka ny andindiny rehetra ho an'ny fidirana april, mai 2024 na ny fidirana septambra 2024. Maro be ihany koa ny Ariela ny toko hoe ny sampam-piofanana ohatran'izao amin'ny miteny anglisy, miteny pirenena hafa ihany koa iny tena mampiavaka ny MPTC zany amin'ireo ivitoerana rehetrarehetra misy eto Madagasikara eto. Ie, mialohan'ny amaliko izay fantanao izay aloha dia atsika kely ety am-piandohana teo mikasika any Canada amin'ny volana Jolay izao izy io mandritry ny 2 herinandro dia ny volana Aogositra iny zany dia amin'ny faran'ny volana Janvier zao amin'ny 31 zao misy webinar amin'ny efatra Antananarivo oreto Madagascar ahafahanareo fanerasera zany amin'ireo Canadiana manontany izay fanontany manitsidika anareo mikasika an'izay voyage d'études any Canada zay. Amaliko ilay fanontaniana teo amin'izay hoe inona raha zany tena mampiavaka amin'ny MPTC amin'ireo ifampianarana mampianatra teny anglisy indrindra eto Madagascar. Voalohany indrindra amin'izany dia ny certificat international
Zay mianatra ao amin'ny MPTC isaka mavita niveau ray dia omeny MPTC certificat international ho an'ireo mpianatra izay mahafeno ny fepetra dia dikan'izay zany dia double certificat isaka niveau ny azony ray avy amin'ny MPTC dia ndray LanguageCert avy any UK izay partenaire ny MPTC. Tiako tsindrina kely amin'izay certificat international zay Mikaela satria be dia be ny ray aman-dreny na mpianatra ataoko hoe diso hevitra na mety hoe tsy ampy fahalalana be dia be mantsy ny école amin'izao fotoana izao manome an'izany certificat international zany ohatra ny hoe TEFL, TESOL dia jamba le maheno an'le hoe certificat international dia roboka avy hatrany fa zany TEFL zany na TESOL zany dia natokana ho an'ireo mpampianatra teny anglisy ihany. Raha maniry te hianatra teny anglisy zany ianao afaka maka TEFL, afaka maka TESOL na le TEFL dia hoe teaching English as a foreign language dia matetika tsika efa manao certificat international dia bamba avy hatrany nefa ireny natokana ho ana mpampianatra. Ny TEFL zao natokana ho an'ny olona izay te hampianatra teny anglisy any amina firenena izay tsy miteny anglisy tahaka Madagascar. Ny TESOL indray natokana ho an'ny olona izay te hampianatra an'ilay teny anglisy ho an'ny olona tsy miteny anglisy fa mipetraka amina firenena miteny anglisy tahaka an'izay le izy. Ka ny eo amin'ny MPTC misy ny TEFL sy ny TESOL programme hafa mihitsy fa rehefa mianatra ao ianao dia certificat international izay tsy natokana ho ana mpampianatra fa mety amin'ny daholo be. Dikan'izay zany raha te haka certificat international ianao nefa ianao tsy te hampianatra ohatra fa mba te hahazo an'ilay izy fotsiny dia misy ao ny antsoina hoe PTE mizara ny PTE misy ny hoe PTE ino dia izy general misy ny koa ny PTE académique misy ny PTE young learners dia natokan'ireo zany na ho an'ny olona mitady asa na ho an'ny resaka fianarana manamora ihany koa amin'ny resaka fikarakarana visa. Dia le LanguageCert io indray misy ambaratonga ohatra ny hoe A1 A2 ka hatramin'ny C2 dia permanent izy io tsy ohatran'ireny hoe TOEFL na IELTS zany hoe juste 2 ans validité fa permanent dia afaka entinao naiza na manana le A1 ary ianao diplôma farany ambany indrindra efa eken'izareo britanika izay dia izay zany tia koa mafisina ho anareo ray aman-dreny hoe afaka maka an'izay ny zanaka ao na ianao mihitsy ary nefa ianao tsy te hampianatra teny anglisy fa juste hoe bagage fotsiny dia ao amin'ny MPTC irery ihany manome an'ireo PTE ary LanguageCert. Mamarina ny fandarina ihany koa tsika entora ny teny fanentanana farany. Eto mpamandrana dia aza adino fa ny fidirana manaraka dia ny 7 février 2024 ho an'ny MPTC Andranombevavy. Maro ihany koa ny tolotry ny MPTC toy ny MPTC English Club. Koa manasa antsika rehetra raha naraka ny page Facebook ny MPTC Madagascar Professional Training Centre. Ny toerana misy anay moa dia MPTC Andranomena eo akaiky ny terminus 194, ny annexe MPTC Andranombevava eo amin'ny Aribus. Laharany tarby azahoana anay MPTC Andranomena 03333 410 88, MPTC Andranombevava 03421 410 88 ary ny tranokala mpifandraisana tsy miova www.mptceducation.com. Ankasitrahana nareo minadany vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao ary. Mankasitraka.